Ny alatsinainy sy ny talatalasa teo dia nisy ny fatampagnanjiro naharitra hatrany amin'ny ora 9 hatramin'ny ora 9 tanoany tamina tanan-dehibe efatra teto amin'ny nosy isany tamin'izany ny tao Morondavatao. Araka ny fanazavana nentin'ny minisitra tompon'andraikitra dia ny tsy fahatongavan'ny famatsiana soloka araka ny tokony ho izy no natonga ny fahatapahana. Efa misy ny fampiresana teo amin'ny orinasa Galana izay mpamatsy soloka sy ny orinasa Jirama ary efa miverina ny loany amin'izao fotoana izao ny famatsiana herinaratra ho an'ny ireo tanan-dehibe efatra ireo. Fatahoana ny fanapahan-kevitra izay ndraisin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny andrana ny varavaran'ny fiara karetsaka mba hanavahana azy ireo amin'ny mbola tsy vita sivana dia maro amin'ireo mpitondra fiara karetsaka no maneho ny heviny misy amin'izy ireo ary no tsy mankasitraka izany. Tsy mahasarika ireo mpitondra sy tompona fiara velively ny ratana ny soratra taksi ao varavaran'ny fiaran'izy ireo. Aleo vaolana hafa ny tadiavina fomba tokony atao amin'ny amingorana ny taksi tsy manara-dalàna rehetra, hoy ny ambaran'ireo mpitondra taksi. Le problème fa be dia be zany ny zaho dia 20 taona manavaka taksi. Fa be dia be zany ny zavatra hoe natao hanafoanana an'le client zany. Fotony arakaraka ny anaovana an'le raha ny hoe mampabetsaka an'le client foana ny raha mijery koa satria raha mijery an'ireo tsy azo tafo asakaranareo zao hatramina kango hatramina express reny hatramina manao taxi daholo dia ohatrany hoe le tena le matehanina amin'le izy foana zany ohatrany hoe voaporotra amin'le izy hatramin'le ezaka le vinety hitanao le isy le mangamanga kely teto hatramin'iny angambany départ dia hoe lokona base crème dia avy indray dia soloina ny lanterne dia hatreo dia fafitra le arakaraka n'izay ohatrany hoe misy mahabetsaka an'le izy any. Sosokevitra zao tokony base crème mihitsy zany no tena tokony zavaina. Raha vao base crème mihitsy zany tomobile dia rehefa tsisy taratasy taxi azy dia atao izay atokona azy plaisir. Zay zao ny hitako hoe vahaolana fa raha mbola resaka recensement zany mbola hitako hoe Zany hoe araka ny hevitra zany tokony hoe izay taxi ihany ny loko base crème fa tsy tomobilin'olo tsotra afaka tokony loko base crème. Zay ny tena marina ary zay mihitsy ny lalàna nanaovana an'io base crème hoe natao an'ny taxi. Mety izy zany atoato ny hetsika ho ataon'ireo mpitondra taxi satria tsy dia mahasarika azy ireo ny sosokevitry ny commune. Ny commune koa moa tsy andaniny mihevitry ny tsy hiverina fanapahan-kevitra efa noraisin'izy ireo. Tantara